Totosan'ny 2 marsa 2024 lasa teo tetsy amin'ny ibisa koron-drano Antananarivo ny fanaovatsy ny andaniny teo amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana sy ny sampandrarahany firenena mikambana misahana ny fambolena sy ny sakafo na ny FAO ankilany ny amin'ny tetikasa anohanana ny ezaka efa ataon'ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny fampandrosoana sy tohana ho an'ny tantsaha amin'ny alalan'ny fampiasana ny haitao sy ny teknôlôjia. Fantatsika fa tena ao anatiny izany hoe tontolon'ny digitalisation izany tsika izany hoe efa mivoatra ny toetrandro ary fampiasana an'ireo haitao na teknôlôjia numerika hoentina hampandrosoana ny tontolon'ny ambanivohitra. Ny fanaovatry ny tety dia anohanana ny ezaka efa ataon'ny fitondram-panjakana anatin'izany fampandrosoana ny sitoana ho an'ny tantsaha malagasy amin'ny alalan'ny fampiasana ny izany haitao sy teknôlôjia izany. Fantatsika fa amin'ny ankapobeny ny tanora tsy dia voasarika loatra ho any ambanivohitra. Izao efa ezaka toy ny ezaka izay efa nataon'ny fitondram-panjakana ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana zao izay tohanan'ny FAO dia ao anatiny mihitsy an'ilay hoe isariana ny tanora mba hazoto hiasa ny ambanivohitra satria ny asan'ny tantsaha na mpamboly na mpiopy dia afaka mampanan-karena tsara mihitsy ary raha miresaky tsika ny ezaka izay ataon'ny fitondram-panjakana ao anatin'ny velorano fahasivy mba hatsarana ny fahavitan-tenara-tsakafo dia ny ao anatiny mihitsy zany fisariana ny tanora hisehatra eo amin'ny lafan'ny fiompiana sy fambolena any ambanivohitra. Anisany ahafahantsika miratirapehana aingana ny développement ny fampiasana ny digitalisation ka mahafaly zao fiara-miasa mitohy amin'ny FAO ary isaorana ny FAO amin'ny fifandraisan-tanana amin'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana mba hitondrana eny anivon'ny tantsaha izany fampandrosoana ara-numerika izany mba hampiroborobo ny fambolena sy ny fiompiana. Misy tanjona mazava tsara ny fametrahana izao tetikasa izao. Tena tanjona farany angamba no resahako amin'ireo dia famokarana an'ireo atao hoe application mialatsiny amin'ny teny baiko application maro isan-karazany ahafahana manampy sy manao fanampiana digital conseil digital ho an'ireo tantsaha. Mety amin'izao mety mbola sarosarotra ny mahazo an'izany fa rehefa miroso le projet le tetikasa dia fantatsika fa misy application androsoana zany navoaka ministère mety application ohatra hoe izay ahafahan'ny mpisehatra sy ireny mpamatsy ino moa zany eny karazana multiservice ny ambanivohitra eny mety ahafahany mitsofoka amin'ny internet dia mizara fiche technique ahoana fiompiana akoho ahoana fiompiana omby ahoana fiompiana vary raha misy aretina tahaka izao dia ohatrany ahoana zany hoe tena application zany manampy tena manampy zany an'ilay tontolo ambanivohitra. Marihana fa tsy dia nisy an'izay teo ohatra raha mitady ino moa teo toromarika ohatra ny fomba fiompiana kosa mbola sarotra ho an'ny tantsaha nazo an'izay fa amin'ny alalan'izao tetikasa zao zany manamora an'izay fahazahoan'ny tantsaha sy famaliana olana sy mifanontaniana maro isan-karazany amin'ny tantsaha any fotony. Fambatsim-bola avy amin'ny FAO mitetina $7.5 Amerikanina no ampihodinana ity tetikasa ity mandritra ny 4 volana.